farany orana eo ny atsika efa fanahy masina mitarika amin'ny sitrapony a dia zay zava-dehibe andray tentsika ao amin'ny salamo fa 7 am'zato efa fantatra ao zany salamo zany efa hainao fizarana foy a tiako omenatsika tia ny fanahy masina omenatsika iainantsika ao anatin'ny fiadanana iainantsika ao anatin'ny fahafenona ary iainantsika ao anatin'ny fahafampo fa misy famarinana mila fantatsika mila iainantsika ary mila maro eo amintsika zay voalaza ato amin'ity tenin'Andriamanitra ty salamo fa 7 am'zato mbola veritsika le izy iny rehefa aveo satria raha nomeny tompo an'ity teny ity a voatsely dia sady zay izay veriberina tatao anatiko foana ary androany rehefa nomeny tompo hoe izaranyity tao anatiko mihitsy hoe ho atao zay izy zay ay talohan'le fizarana le izy dia efa nandeha le izy zany hoe ao anatin'le fizarana dia mbola ataontsika le izy a satria makasika fo hoe mahatsapa an'le fitiavan'ny tompo a ary noho zay fitiavan'ny tompo zay dia fitiavan'ny tompo koa no mampisy ny fitiavana anazy ato anatsika isika ty satria izy ty atsika taloha zay ny fitiavana Andriamanitra mialoha ny fitiavantsika azy dia izy mametraka an'izay fitiavan'izay ao anatsika mahatonga atsika ilaza koa hoe tiako ianao na misy an'le izy zay koa ary hoe tiako tena tiako ianao mbola ho ataontsika koa zay rehefa aveo sa hoe ataontsika koa zay fa mahafinaritra ny hira midera sy misaotra ny tompo hoe tena Jesosy no santana dia zava-dehibe zay fa fitarian'ny fanary mahafinaritra mampahery azy i zavatra zay hoe tsisy zavatra amboamboarina ao amin'ny fanahy tsisy zavatra tena programmena be dia mialoha fa ny tompo no mandamina azy ary ny sitrapony rehefa miaino azy tsika ary maneky ny fitariana salamo fa 7 am'zato andiny voalohany Jehova efa nandinika ianao ka mahalala ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny voadinika ao ny toetro na mandeha aho na mandry ary fantatra ao tsara ny alehako rehetra fa indro tsy misy teny tsy fantatra ao eo amin'ny lelako Jehova manodidina eo ivoako sy eo anatrehako ianao ary apetraka ao amiko ny tananao fahalalana mahagaga ay loatra zany eny avo loatra ka tsy tratro aiza no ialako amin'ny fanahinao aiza no antosirako tsy eo anatrehanao na dia miakatra any an-danitra azy aho dia any ianao ary na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako azy aho indro any ianao na dia maka ny elatry ny maraina azy aho mba hitoetra any am-para ny ranomasina dia mbola enti ny tananao ihany aho na dia any azy sy azony ny tananao ankavanana ary na dia ozy aho azy aoka ny maizina anaronahy ary aoka ny mazava manodidina ho tonga alina tsia fa ny maizina azy tsy mahamaizina aminao fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany ka sahala no mazava sy ny maizina fa ianao ny naharo ny voko na mola vola tao ankibon-dreniko ianao hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao aho mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromariny zany ny tenako tsy niafina taminao fony natao tao amin'ny miafinao ka noforonao isendrika tany ambanin'ny tany ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola arifady azy aho voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry fony tsy mbola nisy na dia iray akory azy endre zava tsy ho amiko indrindra ny hevitrao Andriamanitra akory ny amaroany nisany raha nisy azy aho dia maro isalavitra noho ny fasika izy raha mifo aho dia mbola aminao ihany ary inganao mihitsy ny raha tsy fanahy Andriamanitra ary mialamiko ianareo mpandatsadra dia izay manonona anao ho enti mamitaka Jehova eny ny fahavalonao izay manonona anao foana tsy hankahala izay mankahala anao va aho Jehova sy ho tezitra amin'izay mitsangana anohitra anao halako dia halako marina tokoa ireny efa fahavaliko ireny dinio aho Andriamanitra
ary fantaro ny foko, ary iza aho toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary iza aho na misy lalana mampahory atao anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Salamo nataony Davida. Manambara ny fahalebiazan'Andriamanitra, mahafantatra ny zavatra rehetra, mahatsapa ny zavatra rehetra, mahita ny zavatra rehetra, manerana ny zavatra rehetra, ary manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra rery ny sahala amin'izany. Ilay namorona ny lanitra sy ny tany, i Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Jesosy Kristy Tompo, izy no sahala amin'izany. Ary tsy misy miafina eo aminy ny mombantsika. Malala ny eritreretintsika tsirairay avy ireo zao tsika izy amin'izao fotoana. Malala ny toe-pontsika, malala ny fiainantsika rehetra, ary tsisy ana fiainantsika, tsisy eo amboamboarintsika eo anatrehany, fa tonga dia vakina fotsiny eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Eo anatrehantsika samy tsikitsika no mbola miezaka misonde, mbola miezaka mamantatra, mandinika mamantatra, fa eo anatrehan'ny Tompo tonga dia scanne, hita daholo rehetrarehetra, magato tsara ny Tompo. Ary zavatra tena rehefa manoloana an'izay dia tonga misy Davida dia niteny hoe dinio ahako, fantaro ny foko, izaho toetra fantaro ny eritreritro, raha misy lalana mampahory atao anatiko tario amin'ny lalana mandrakizay. Ary hoe na Davida raha tsy tena mahalala azy loatra noho ny fahafantaran'Andriamanitra azy, tsy afaka hitombo teny fantatra izy hoe tena tsara, tena mety, tena tsisy kianina, fa tao anatin'ny fiainany Davida amizy miresaka amin'ny Tompo io dia ozy izy hoe fantaro Tompo, manahoana tokoa moa zaty, manahoana moa ny fiainako, manahoana ny eritreritro, manahoana ny momba rehetra. So dia misy zavatra mampahory atao anatiko, so dia misy zavatra tsy ankasitrahanao atao anatiko, dia amboary, atoroy aho, mpafantaro aho, dia ampianaro ny lalanao aho, tario amin'ny lalana mandrakizay aho, mba ho tahaka an'izay ihany Davida izay ihany koa tsika. Tsy ilazintsika hoe tsara, tsy ilazintsika hoe mendrika, tsy ilazintsika hoe tena tsy misy kianina eo anatrehan'ny Tompo, fa Andriamanitra any an-danitra tsika tia tany, Andriamanitra masina, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy to, tsy hay tohay. Tsika tsinitsinina eo anatrehany, fa tena mahalala tsika hoe dinio Andriamanitra, fantaro ny foko, izaho toetra fantaro ny eritreritro, ampianaro aho, inona ny sitraponao, inona ny tianao ataoko, dia ampianaro ray ihany dia ho ao anatin'ny fanetretena, endriky ny fanetretena zany, endriky ny fitokisana tanteraka amin'ny Tompo zany, fa ny Tompo ny mpamonjy atsika, Tompo ny mpamela heloka atsika, Tompo ny mpanitsy atsika, Tompo ny mpanamboatra atsika, Tompo ny mpanangana, mpanarina, mpanavao, ary mampandeha atsika indray. Izy ny zavatra rehetra. Dia mba ho toe-pontsika izay, ho toe-tsaintsika izay, examen de conscience, mis-examiner eo anatrehan'ny Tompo, ary ny Tompo mihitsy no mampafantatra. Dia tsy fantatra ianao na misy fotoana manao sala amin'izany, dinidinika eo anatrehan'ny Tompo, dia mihaino Tompo hoe inona ny tokony aleha, aiza ny tokony aleha, inona ny tokony atao, inona ny tokony ahitsy, inona ny sitraponao. Fa tiany Tompo tsika mizatra sala amin'izay, mamantatra sala amin'izay. Ary ao anatsika foana ilay etaetan'i Jesosy, tsy ho afa-po fa mbola mangetaheta azy, tsy ho afa-po fa mbola maniry mitady azy hatrany. Tahaka ny nataon'i Paoly hoe tsy ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra ray aloha no ataoko manadio izay lasa dia mijery ny eo anoloana, miezaka manatratra ny marika, miezaka manatratra n'ilay loka izay napetraka ny Tompo. Dia mbo fiainantsika isan'andro zay, tsy tentsika hoe efa natratra, fa raha vao izay no ataontsika dia tsisy fanavozana eo amin'ny fiainantsika, raha vao izay no ataontsika dia tsisy fitomboana eo amin'ny fiainantsika. Fa hitaka ny Davida izay hoe Tompo, fantaro ny eritreritro, izaho toetra fantaro ny foko, so dia misy tsy mety ao amiko, inona tokony ahitsy, inona tokony harena, dia amboarin'ny Tompo izay. Mandeha tsikelikely eo amin'ny Jesosy tsika, mandra-pahatonga Jesosy eny manao ny lanitra, mandram-piala-pofinaiko, misy zavatra amboarina foana eo. Amen. Misy zavatra mbola ahitsy foana eo, fa izao tsy miditra amin'ny famoiza-po, tsy miditra amin'ny fanamelohan-tena, tsy mijanona vao aingana misy fizarana an'izay. Davida teto tsy niteny mihitsy hoe misy famoizam-po sy fanamelohan-tena sy fahatsapana hoe andeha hamono tena, tsy izay ny Davida teto, fa Davida dia niteny hoe magagy ianao, lehibe ianao, matahotra ianao, fantaro aho dia amboary, atoroy azy tokony atao. Izay ny lalan'ny kristiana, tsy ho ao amin'ny fanamelohan-tena
tsy eo amin'ny fanankivitena tsy eo amin'ny fanamafisana fo fa ao amin'ny hoe te hiroso te handroso te hiavao ao amin'i jesosy. Dia jesosy le mpanavao, jesosy le mpanamboatra, jesosy le mpanarina. Alleloia. Fa ho zay ny fotom-pisainantsika, zay ny zavatra iainantsika hoe amantatra inona ny tiany atao. Ray zay. Faharoa dia zao. Araka ny lazaiko teo hoe mba iaintsika ao anatin'le fahafenoan'i Jesosy. Iaina ao anatin'ny hoe fahafantarana ary ho afa-po amin'ny tompo. Raha ny olona amin'izao fotoana 2017 volana juillet, ny ankamaroan'ny olona dia zao misy tsy fahafa-po ao anaty ao. Tsy miaina amin'le fahafa-po amin'le instant T, zany hoe amin'le ora amin'ny folo sy dimy zao. Fa mbola miandry ny afaka fiafakadiny vao afa-po, na iandry ny rapitso, na iandry ny raha afaka pitso, zay vao afa-po. Tsy zany ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Fa ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy isanandro, isa-minitra dia matsiaro fahafa-po amin'ny Jesosy. Halleloia. Iza no mahafa-po? Jesosy le mahafa-po. Fa raha iandry zavatra hitranga, zavatra hiseho, zavatra ho azo, zavatra hiova, mety ho taraiky eo ianao. Fa Jesosy le perfection, Jesosy le plénitude. Raha Jesosy ny fahatatrao fa perfection, plénitude, le fahatanterahana sy fahafianoana ary raisinao zay dia eo no eo anao dia matsapa an'izay fahafa-po zay. Fa ny ankamaroan'ny olona dia mbola mitanatana vava. Ny ankamaroan'ny olona dia mbola banga, dia mbola mitady, dia mbola mitady, dia mbola mitady, dia mbola mitady. Tsy mety afa-po ary mahamenona le ao anaty dia mamorona zavatra foana. Fa ny mpino, ny zanak'Andriamanitra no manana an' Jesosy Kristy efa feno izy. Halleloia. Samy teny anjany ve ianao? Na aiza le anao, na inona ataonao, na inona ho alainao, amenonao, banga ao anatinao, tsy ho feno mihitsy io. Fa vao mainka io mehisokatra mehisy banga foanao. Raha ny zavatra noforonona no tadiavinao amenonan'io. Halleloia. Raha ny zavatra noforonon'olombelona, raha ny zavatra namboarina no tadiavinao, ho alainao, ka tsahinao, afonao fatratra ary amin'ny fotoana sy ny airinao rehetra ka amenonao ny fonao, dia tsy ho feno io ary mbola tsapa banga foana ianao. Alleloia. Misaotra Jesosy. Fa raha i Jesosy no hitanao hoe ty le plénitude, ty le fahatsaran'Andriamanitra, ty le fahafenoana ary ao amiko dia ampy ahy izy, feno ahy manana an' Jesosy. Na inona azo, na inona tsy azo, tsy maninona. Halleloia. Mampalahelo nge inona vaovao vahenontsika tamin'ity herinandro ty, misy olona mamono tena satria tsy zaka antsony ny fiainana. Ary ny fahafantarana sy ny fahenoana azy dia resaka volana na monona tena, satria tsy azo le vola, nisy vola tsy azo. Jerenao nefa raha jerenao ty ivelany, olon-dehibe, olona manana fahefana amin'ny firenena, olona manana ny maizy azy, fatandremo fa tsy ny olona jerenao ty ivelany, tsy ho jerenao ivelany ny olona, fa ao anaty ao Jesosy mahita. Ka eo misy banga, ao misy ratra, ao misy alahelo, ao misy tsy fahafenoana, tsy zaka intsony dia lasa mamono tena. Mampalahelo zany. Ny vahaolana ho aso ho anao Jesosy Kristy, tsy vola sy harena, tsy materielina. Fa na manana materielina, manana vola sy harena ary molo banga foana ary molo hitady foana ary rehefa tsy ampy dia miafara ny famoiza-po sy ny famonontena. Fa mba ho afa-po amin'i Jesosy zaho sy ianao, ary afa-po amin'ny nanaovan'i Jesosy ianao. Halleloia. Zay point anankiray tena zava-dehibe ho antsika. Ho afa-po amin'ny nanaovan'i Jesosy ianao physiquement, ara-batana. Fa zay le lazain'i David eteto. Ianao nahary ny voko, ianao nahary ahy, ianao nanamboatra ahy, ianao namola vola ahy. Ary ozy Davida hoe endre mahagaga, zavatra mahagaga namoronanao ahy, ny akantoko, ny fahatsarako. Fa ny ankamaroan'ny olona amin'izao lazaiko anao tsy faly amin'ny tenany, tsy afa-po amin'ny nanaovan'Andriamanitra azy. Ny olona vaventy tsy faly fa te ho kely, ny olona kely tsy faly fa te ho lehibehibe vaventy, dia ataony régime, ataony régime, ataony régime. Tsy faly amin'ny hoe za zao mananaovan'ny tompo ahy. Misy fotsifotsy tsara voloko ato, misaotra Jesosy. Fa tsy haka fantokom-bolo dia mbola andoko volondray. Nataon'i Jesosy tsara io fotsy ohatran'io,
oke sotra jesosy afa-po amin'ny nanaovan'ny tompo anao. misy manana complexe hoe mahakamo anaty volo nanaovan'i jesosy anaty ny qualité ambolonao io d'origine io nanaovan'i jesosy azy misaotra jesosy misaotra fa io ny ahy fa tsy mba ataoko ohatra ny nanina ny voloko ataoko ohatra ny ranona ny voloko ataoko ohatra ny nitsy ny voloko tsia spesialy ianao eo anatrehan'i jesosy sy spesialy ianao eo anatrehan'i jesosy na misy kambana aminao ary ianao spesialy le kambana aminao koa spesialy samy manana ny maizy azy ny tsirairay eo anatrehan'i jesosy. Halleloia. Salamo fasivy amby telopolo amby zato dia fanekena mihitsy ny maizy azy ny teny fa tsy ao anaty complexe. Misy tsy faly amin'ny alavany dia misy menatra amin'ny alavany. Io nanamboaran'i jesosy ianao amin'ny alavanao io mahafinaritra tiany jesosy mifonahy. Raha mbola misy tsy fanekenao ny tenanao amin'izao ora sy fotoana izao, raha mbola misy tsy fahafamponao amin'ny tenanao amin'izao fotoana izao, mifonahy eo anatrehan'ny tompo fa izy ny nahary anao, izy ny namorona anao amin'ny fahatsaranao. Io teboteboka amin'ny tarehanao io mihitsy nanaovan'ny tompo azy. Misaotra jesosy. Io masonao io oronao io sofonao io tongotrao io tananao io vatanao ray manontolo io tsy rairay avy amin'io tokony anaiky an'i jesosy, tokony hideran'ny tompo, tokony hankalaza azy ary ianao mahay mankasitraka hoe misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahatsaranao. Halleloia. Fa ny akamaroan'olona dia zay misy tsy fahafampo dia tsy fahafampo ny amin'ny teny any aloha voalohany indrindra dia lasa mamorona zavatra be da be anakonakonana ny letoriziny. Lasa mamorona ny manamboatra zavatra maro anafinafenana ny letoriziny. Fa simple ny fahatsaran'Andriamanitra hiteny aminao rehefa ao aminao jesosy. Aisaotra ianao ny amin'ny nanaovan'ny tompo anao, aisaotra ianao ny amin'ny nanamboaran'i jesosy ianao amin'ny maha ianao anao io, ny amin'ny constitution anao, ny amin'ny bikanao, ny amin'ny fijerinao, ny amin'ny feonao, ny amin'ny teninao, ny amin'ny mombanao rehetra. Halleloia. Isy fanekena ao anatinao an'izay nanamboaran'i jesosy ianao zay. Zay zany no mila amboarinao misy hanekenao a fa zay ianao miaraka amin'i jesosy. Halleloia. Zao namorona ny azy zao tiako sy lalaiko loatra, ekeko ny fahatsarana. Fa zay nataon'i Davida hoe zava-tsy ho amiko, magaga nanamboaranao ahy, tsara nanamboaranao ahy. Ary matoa anao ny foron'i jesosy. Ahoana hoy izy rehefa namorona tahany aloha, andehantsika amorona olona tahaka antsika, tahaka ny endritsika. Zany hoe nanamboaran'ny tompo anao io entin'ny tompo hanehoana ny fahatsarana. Ekeo zay amin'ny anaran'i jesosy. Nanamboaran'ny tompo anao entin'ny tompo hanambarana ny fahatsarana, hitoriana ny jesosy, hanambarana ny jesosy, naharian'i jesosy ianao. Ny zanaka isaoran'ny tompo koa ny namoronany azy, ny amin'ny anamboarany azy, ny amin'ny endriny sy bikany. Fa aza manamavomavo, aza miteny ratsy amin'ny zavatra ny foron'Andriamanitra, aza manivaiva, aza manasoketa ny amin'ny zavatra vitan'Andriamanitra, fa isaory Andriamanitra ny amin'ny fahariana izay nataony, ny amin'ny nahariany ny zanakao, ny amin'ny nahariany izay rehetrarehetra manodidina anao, ny amin'ny fahatsarana. Fa tsara izy sady mpanao ny tsara. Halleloia. Mba tena iaina sika koa zay dia tsisy banga ao anatsika ka hitady foana. Ny fotsifotsy te ho maintimainty kokoa. Ny maintimainty manamboatra zavatra be ahatonga azy ho fotsifotsy. Makany amin'ny esthéticienne sy ny sisa ny tareo operena, ny vatana operena amboara. Fa zavatra iray dia zao, tsara ianao ny amin'ny nanamboaran'i jesosy ianao, tsara ianao ny amin'ny nanamboaran'i jesosy ianao. Zao nefa tsy ho firehareana koa nefa, fa misy koa no mirehare sy mieboebo amin'ny maizy azy tsia. Ka tsy jesosy indray no hita fa ianao sy ny mombanao, fa iainao anatin'ny fanetreteny ianao. Zany hoe tsy eboebo ianao ary tsy anambany tena ihany koa, fa eo amin'ny antonony.
fanamasina manoro sy mampianatra anao ny amin'izany fa tsy rehare tsy izao zao fa ny tompo no mena voninahitra tompo no ankalazaina tompo no isaorana amin'izany rehetra zany fa rehefa hainao no afa-po ny amin'ny nanaovan'i Jesosy ianao dia misy fitsaharana aminao satria tsy karokaroka tsy taditady tsy hanamboamboatra fa hisaotra ary hankasitraka ny nanaovan'ny tompo anao alleloia aneo ny fahatsaran'ny tompo tsy midika akory nefa zany hoe akory hoe anao kitotosy anao tsy mahavatena fa aneo ny fahatsaran'ny tompo amin'ny fitondratenanao sy amin'ny mombanao rehetra mazava amintsika ve zany zavatra tiako zaraina kely zany zay zavatra zay fa indraindray misy tsy fahafa-po amin'ny olona dia mamborona an'izao rehetrarehetra zao anamboarana zay zavatra efa tsara nanamboaran'ny tompo azy afa-po aho amin'ny fitiavanao Jesosy Kristy mamilazan'izany ve tsika